Ny mety ho toetry ny andro eny an-dranomasina ny alakamisy 5 janoary 2024 amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny zoma 4 janoary 2024 amin'ny 9 ora maraina. Tsy misy ny filazana fampitandremana amin'ny haavon'ny alin-drano na izany azy dia engaviana isika mpampiasa ranomasina mba ho mailo hatrany. Ho an'ny morontsiraka atsinanana Cap-d'Ambre hatrany Capest anorana tandrifin-drahona indrindra ny alina ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonjana anonja be ny ranomasina haavon'ny onja iray hatramin'ny 2.3 metatra. Capest hatrany Manoro andrahoana vitsy ho avy atsinanana amin'ny akaben'ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 9.0 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonja ranomasina haavon'ny onja 8.4 hatramin'ny 2.2 metatra. Manoratra ny Taolagnaro anorana tandrifin-drahona mety ho araha ikotrika indraindray ho avy faritra atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora. Hahatratra 7.3 kilometatra isan'ora ny manakaiky ny Taolagnaro. Adiny mpanonjana anonja be ny ranomasina haavon'ny onja 8.4 hatramin'ny 2.10 metatra. Taolagnaro hatrany Cap Sainte-Marie ho lalovanorana tandrifin-drahona ny maraina ho avy faritra atsinanana ny rivotra ka ho 9.0 hatramin'ny 7.3 kilometatra isan'ora. Hahatratra 4.7 kilometatra isan'ora indraindray. Anonja be ny ranomasina haavon'ny onja 2.3 hatramin'ny 2.2 metatra. Ho an'ny morontsiraka andrefana Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent anorana tandrifin-drahona mitsitokotoko ho avy faratra ny rivotra amin'ny akapobeny ka ho 9 hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora. Anonja be ny ranomasina haavon'ny onja 2.3 hatramin'ny 2 metatra. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André anorana tandrifin-drahona ho avy faratra ny rivotra amin'ny akapobeny ka ho 9 hatramin'ny 9.0 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonja ranomasina haavon'ny onja ho latsaky ny 2 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava anorana ny maraina ny manakaiky ny Cap Saint-André ho avy atsinanana ka ho 9 hatramin'ny 9.0 kilometatra isan'ora ny rivotra ny maraina. Ho avy faratra navaratra ny refanak'ozana ny tolakandro ka ho 9 hatramin'ny 9.0 kilometatra isan'ora. Ho toy ny ranomasina haavon'ny onja ho latsaky ny 8.10 metatra. Analalava hatrany Cap-d'Ambre anorana tandrifin-drahona indrindra ny faran'ny fepitaona. Io vaovao fitsokan'ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 9.0 kilometatra isan'ora. Itoetra avy atsimo atsinanana kosa manakaiky ny Cap-d'Ambre ka ho 9.0 hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora. Ho toy ny ranomasina haavon'ny onja ho latsaky ny 8.10 metatra.